Mijoreto ny tenako asolo tenany izay 13 lahy. Voalohany indrindra aloha raha ny tokony izy ty vidéo ty tokony ny ambassadeur malagasy nanao an'ity fa izay moa zany mbola vahiny eto Maurice dia tsy mahita hoe aiza ho aiza eto ny ambassadeur malagasy dia niona tamin'ny Monsieur James zay dia izy no tonga dia naka an'ilay vidéo. Zahay 13 lahy dia miasa ty amin'ny orinasa anankiray aty amin'ny Nosy Maurice nalefa ny agence anankiray ao Madagasikara ao Akadimbahoaka. Monsieur Patrice ny anaran'ilay agence. Dia niala tany zay samy nangalany vola 6 millions de francs tsirairay mbola niatika passeport visite. Dia ny orinasa nampanantenana anay orinasa hoe tena orinasa tsy manam-paharoa tonga aty Maurice zay nefa orinasa izy ny farany indrindra angamba ny raha ilazako anazy. Satria orinasa sous-traitant sany nandefasany anay tonga aty. En plus passeport nay tazomin'ny patron anay ny karama tsy araka ny fanarahana. Zay miasa miditra amin'ny 7 aravaina amin'ny 6 alina nefa ny salaire de base minimum eto Maurice raha tsy meny anay. Dia tsy zakanay intsony le izy nitady hevitra zay dia nahita zanatany anankiray zay tao amin'ny tambazotra serasera. Dia izy no nidirana tao amin'ny 4 miafina zany dia izy no nanome numéro ety numéro WhatsApp koa dia afaka miresaka amiko nareo. Ny ambasady malagasy averty any tsy hitanay le izy fa raha hitanay tonga dia tany zay nandefa tsy hitanay le izy. Dia izy nanorevitra hoe mila makaty amin'ny migrant unité aty Port-louis nareo manao complainte. Dia netiny taty zay dia nanao complainte natao daholo ny fitarainana rehetrarehetra. Dia amin'izao fotoana izao moa zany mbola ampiandrasana ny valiny hoe anahoana na anahoana. Afatra kely ho an'ny malagasy any Madagasikara any ho an'izay mbola manana eritreritra ho aty Maurice. Maro ny agence ao Madagasikara ao tena maro fa maro ihany koa ny arnaque. Maro ny mpanararoatra, maro ny mpanararoatra na arabola na aranofo. Tsy teny hoe iza na iza fa ohatran'ny anay zao zay mahatsiaro voafitaka. Satria Monsieur Patrice tena nampanantena anay fa tena ao anatin'ny ray volana dia voefa anay nitrosa rehetrarehetra raha tsy mikarama 15 millions zay tonga aty, karama 10 millions farany kely zay tonga aty. Namidy hatramin'ny fananana, hatramin'ny tafontrano rehefa saika lafo. Nefa tonga aty zay hatramin'izao mbola voaka nitrosa. Karama anay tena tsy zarizary, mitovy amin'ny karama anay nilanay tany ihany. Ka ny tiako tenenina ho anareo izay manana eritreritra mbola ho aty dia mandany tsara. Alaivo ambony alaivo ambany tsara raha ohatra hoe maharesy lahatra anao le izy. Fa aty na ny fianakaviana ary tena voafitaka. Zay fa miratro antsika rehetrarehetra dia ampiandrasana ny valiny. Tenenina anareo ety ihany ny valiny hoe manahoana na manahoana. Faharoa marakaraka an'izay moa zany mbola manafatra zany ho an'ireo olona akaty. Miala tsiny kely raha tena lenarina satria le izy tohana amin'ny fo moa zany dia zaka le izy. Zay ary fianakavian'i Patrice misy 3 lahy zay fianakaviany zay. Zay ary voafitaka. Fianakaviany tsy mamenatra anao tena aty ary afaka jerevan'ny Patrice tsara ty zavatra ty. Fatanao tsara. Voafitaka zay. Zay olona manambady amanjanaka. Nilanay mivady amanjanaka ay. Nandeha nakaty nefa mifitaka ny feno taty. Tsy maninona le izy. Zay efa tratra aloha dia efa mitady solution zay. Ary zay manantena fandresena na izany ary. Fa an'le olona le mbola makaty ho an'le olona le mbola mandefa olona 16 jours regny koa mba mitandrema ihany zareo mitandrema ihany fa misy farany zava-drehetra ho an'le malagasy indrindrindra aza maimaika hoe andeha aty andafy andeha aty Maurice falifaly fotsiny fa eritrereto tsara aloha zavatra atao. Fa ny olona amin'izao tsy mena ratsony manolokolokona ny havana ary tena hoe mivola tsy mampiavana ny vola amin'izao. Dia samy mitandrina antsika rehetrarehetra samy mitandrina fa misy farany zava-drehetra ho an'le mpanao ratsy dia eo sika mahita azy. Sotra tompoko.